mbola tsy very eto anivotany ny famadihan-drazana. Samy manana ny endrika iseho ny samparitra nefa izy io saingy manana ny mampiavaka azy ny eto anivotany. Eo aloha ny fihinanam-be izay tsy anavahana ny izaniza, iantsoany ny tompon-draharaha ny havana mantsakaiza ary ny mpiaramonina hiara-paly aminy. Mahafinaritra ary mampiseho zao fa mitana ny kolotsaina malagasy tokoa ny malagasy ary miaro an'izany mba tsy ho very. Ny toerana famadihana amin'ny fiarahamonina malagasy dia izy mampiray ny mpianakavy. Eto indraindray vao mifankahita ny mpianakavy izay tsy efa ela tsy mifankahitana, ary izao mampiseho ny fahendrena sy ny fahaiza-miaina ny malagasy fa tsy natao hifanditra foana akory. Famadihana ohatra zao dia ny zava-dehibe asongadiny zao dia fampiraisana an'ilay fianakaviana iray manontolo, mamakafaka zany amin'ny fiandohan'ilay razana taloha, miteraka niterana tonga tena ohatra zao. Faly sahirana. Omby telo sy kisoa enina teto no vonoina ka izany dia nentina namahanana ireto vahoaka izay tonga nanotrona ireto. Tsy misaraka amin'ny mozika koa ny famadihan-drazana, entina mampitsinjaka ny zanadrazana ka ny zandrikely avetsy Ambohidavo no nampitsinjaka teto tamin'ity indray nitoraka ity. Enina amby folo no mozika indray naneny teto, tao ny beso, tao ny trompetra ary tao ny clarinette ka ny masoandro maty no nampalahelo.